Faly miarahaba isika rehetra zay manaraka stapaka Nouveaute gasy ny tenako. Androany isika dia ndondray raha hiresadresaka ny vaovao zay mafana dia mafana tokoa amin'izao fotoana izao. Tsy inona izany fa fitokonan'ireo candidat sy ireo mpiarady aminy eny amin'ny faritry ny Mahamasina eny amin'izao fotoana izao. Ny raha tsika mahita moa tao anaty Facebook fa tena nafy izany rotaka izany tamin'ity andro androany ity teny amin'ny partie ny Mahamasina eny satria androany vao tena nahitana fa nisy fitifirana ireo civil zay manao fihetsiketsehana fa tsy toy ny mahazatra ohatra ny hetsika fotsy izay ataon'ny collectif des candidats amin'ny andavanandro ny hita androany. Fa milohan'izay dia azadiny manao commentaire ambanin'ity vidéo-tsika ity mba afahana mandravana ireo hevitra rehetra afahantsika manao vidéo manaraka eo. Ary azadiny ihany koa milike an'ity vidéo-ntsika ity, azadiny toraka izany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba afahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa amin'ny site Nouveaute gasy. Tsy ampendely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Araky efa nilazaiko moa dia resaka fitokonana izay nataon'ireo vondrona candidat sy mpanarady azy ireo moa zany no resadresantsika amin'ity vidéo ity. Efa fantatra hatramin'ny omaly fa androany 9 novambra dia hidina eny Mahamasina ireo vondrona candidat sy mpanarady azy ireo. Toy ny fanao isanandro moa dia hetsika fotsy no ilazan'ireo vondrona candidat izay fihetsiketsehana ataon'izy ireo zay satria manao fangatahana ampilaminana iretsy farany fa tsy manakorontana na koa mitady sanatria. Fantatra nefa fa vomarena ny andro dia nisy fiantsona izay nataon'ireto vondrona candidat ireto tany amin'ny anteny miram-pirenena izay nirahana tamin'ny filohan'ny miram-pirenena Christine Razanamaso androany izay dinidinika amin'ny latabatra boribory mahakasika ny raharaham-pirenena sy izay mety ho vahaolana mba hirsoana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Filaminana sy ny fitia tsy mitanila moa zany angatahan'ireto vondrona candidat mandraky teny androany izay tsy mbola misy valiny mihitsiny. Tsy zany nefa ny zavatra hita androany fa nandrisan'ny fivorian'ireo vondrona candidat dia iny fa voasambotra ny sonobavambahoaka raha lambo zafimbololona fetra ary avy hatrany dia noentiny reto mpitandro filaminana reto mba hatao famotorana eny fiadanana. Manoloana izay fisamborana zay hatrany moa dia nanao fanehoan-kevitry ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamaso ary nilaza izy tamin'izany fa fisamborana tsy ara-dalàna izany ary tsy tokony azo atao izany satria fivoriana ara-potoana ny fivoriana atao androany ka tsy misy solombavambahoaka tokony azo samborana amin'izany. Araka izany ara dia niraisin'ireo olom-pirenena fantikandalàna tanteraka izay nataony mpitandro filaminana izany ary nitrikitihan'ireto olom-pirenena reto fa mibaribary amin'izao fotoana izao ny amboletra sy ny tsy fanaran-dalàna izay tsy takona fenina itsony. Satria manko araka ny lalàna velona dia tsy azo ataony misambotra solombavambahoaka izay mbola ao anatin'ny immunité parlementaire fa fantikandalàna izany raha toaka miala amin'izay lalàna efa napetraka izay. Ka ny fanontaniana mipetraka amintsika rehetra ary amin'ny fotoana inona no azo ataony fantikandalàna ary amin'ny fotoana inona izany fantikandalàna zany ny voafetra ny lalàna sy rarana mafy izay arantsika rehetra mamaly ao anatin'ny commentaire n'ity vidéo ity mba afahantsika mandravana ny hevitra ny tsirairay. Hosetriny izay hetsika teny Mahamasina izay hatrany moa dia hita tena ny baribary ny herisetra izay nianjady tamin'ireo mpitolona androany satria nahitana faratrana ary nahitana rotaka somary henjakenjana ihany tsy toy ny mahazatra ho iaho satria araka ny hitantsika moa dia nisy andiana gros bras maromaro izay avy amin'ny TMH izay niezaka nanakorontana ireo mpitolona androany teny Mahamasina ary niezaka nanao menace moa ireto gros bras ireto tamin'ny andian'olona izay hitan'izy ireo teny Mahamasina teny. Hosetrin'izay anefa dia nandray andraikitra avy hatrany mpitandro filaminana avy hatrany dia nanenjika sy nisambotra an'ireto gros bras ireto ary nitondra anazy ireto any amin'ny tobiny zandarmarim-pirenena. Tsy mora araka izany ny asa mpitandro filaminana mandritra n'izao hetsika izay ataon'ny vondrona candidat izao satria etsy andaniny ny gros bras mo manao ny ataony etsy ankilany kosa miezaka mikalme an'ireto olona zay manao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana. Araky ny voalazan'ny saiko moa dia tsy maintsy misy mpitandro filaminana izay manaramaso ireto mpanao fihetsiketsehana mba elana amin'izay mety ho fianaka izany fihetsiketsehana izany ho izy hatrany ary mbola nitrikitihany tamin'izany fa ny respect ozy izy mila mifamaly mba hisiny fifandaminana eo mpitandro filaminana sy ny vahoaka. Nandritran'izay lahatenin'ny saiko zay moa dia nahazo vava anikoty lehilahy mahitsoambo ihany izy satria nisy fotoana manko ikoty somary tafiteny ratsy kely zay nandritra ny vidéo en direct zay nataony ka mety ho zay angambany nahatonga any saigy izay somary tsy de faly tamin'izay fihetsiky ny koto zay fa nitrikitihany koto indray rehefa aveo izay valintenin'ny saigy zay nilaza moa ikoto respect ozy izy réciproque zay nitadiavin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka nefany ny zavatra hita mibaribary amin'izao fotoana izao dia tena manao herisetra amin'ny vahoaka ny mpitandro filaminana dia ahoana ozy koto ny position misy anao amin'izao fotoana izao. Manamafy an'izay tenin'ny koto izay hatrany moa mahakasika ny herisetra zay manjady amin'ny vahoaka dia hitany baribary androany teny Mahamasina fa tena nisy tokoa izany herisetra izany. Tsy vitany ilay lehilahy anankiray izay natotany mpitandro filaminana tao anaty fiara dia mbola nisy lehilahy anankiray efa somary zokinjokiny izay voatifitra teo amin'ny vavany ary dia tena naratra mafy dia mafy izany lehilahy izany. Tsy hoe tifitra accidentel ilay izy na koa hoe légitime défense fa nihita tao anatin'ny vidéo niezaka nitsoka ilay lehilahy fa ilay gendarme anankiray mitazona ny tanany fa le anankiray kosa dia avy hatrany dia nitifitra zany hoe tifitra fananina mihitsy le izy. Nahitan'izay hetsika izay moa ny vahoaka malagasy dia samy naneho heviny ary marina nametram-panontaniana ny fanontaniana mety hipetraka ao an-tsaintsika tsirairay raha ny hoe tena hitandro filaminana sy ny vahoaka ve ny ilanan'ireto mpitandro filaminana ireto sa hiaro ny voninahitra sy hisezany ireo mpitondra. Ny zavatra mahagaga sy mahatalanjona ihany manko indraindray dia itoy izao rehefa ireo mpanao herisetra sy ireo mpanao sintomahery ary ny mpanendaka sy ny mpamakitrano ny mpangalatra ary koa ny dahalo dia tsy mety lavony reto mpitandro filaminana reto mihitsy mandraky tiny androany fa
ireo zay olona manao hetsika madio sy mitakiny ary ny hitsiny dia avy atrany dia manao intervention mpitandro filaminana ary tsy mpitandro filaminana ray na roa na telo fa tonga de mpitandro filaminana amina camion maro dia maro. Maninona ara raha ireny mpitandro filaminana amina camion maro dia maro reny raha alefa manao an'ireny opération coup d'arrêt mba hifongorana ny asandahalo any amin'ny faritra atsimo sy eny amin'ny faritra rehetra izay hita fa mahamay eto Madagasikara. Ajanoko atreo aloha makasika an'ity vidéo antsika ity tompoko lasy tompoko vavy manasanareo hatrany hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahantsika mandravana an'ireny hevitra rehetra ireny anaovantsika vidéo manarakeo ary miangavy anareo ihany koa ilaiky an'ity vidéo antsika ity miangavy an-tanandroa ihany mba hiabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo izay alefa any amin'ny sesy Nouveaute gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka de mirary soa. Maro tanagna tsara moniny tany faraiky zay zalama variagna matama navahiny mandalo anao na ko anao topitany fagasikara meva sady manakarian fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vahoaka matinjale zagnahare mila vonjy tino sinay zagnahare omimpitondra hindrisy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae akopakopa hony tananao fa za mitanondriky atoy zao atsika fandraisa tagnagna gasy tia fihavanagna na tsy monandrefagna avaratra antsignianagna ivontany ajoby malandy malama nangita antsika jiaby na fohina lava mahatra mpanambola antsika jiaby anombany volony aty amin'ny vilina mpitandranomasy malagasya zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae Samia gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara mbanoso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnono veny ty misifara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadako zaho fiera fa zanakadako tsy mivakirano iae zanakadako zaho fiera fa zanakadako tsy mivakirano iae Volcan Studio.